Ya, zoro faefatra indray tsika izao rehefa avy nanao an'le ozinta zany de le offensif mbola manao scanning kely indray. Le elfa recon macrae ihany no manao an'izay. De tao anatin'le ozinta ozy izy nahita an'ity URL mombana QAT izy. Use by all the elves who have admin privilege to add or delete gift. The website has been pulled down for maintenance and now Recon Macrae is scanning the server to see how it's been compromised. Can you help zany hoe jereny zany le scanning zany le site web zany. Inona moa ny anarantsika ato hoe inona le hoe scanning? Ao anatina démarche na red team zany le offensive zany de misy an'izay mijery information zay de anatiny ny scanning. Scanning inona ny karazany teknika ny outil zay ny ampianarintsika ato. Scanning ozy izy dia set na procédure ahafahana mi-identifier machine iray izay actif na port na service ahafantarana ny système na OS an'le targetintsika mahita vulnérabilité koa anatin'le réseau zany. Misy ny scan automatique de misy koa ny scan afaka atao manuel ahafahantsika mahita surface d'attaque zany ahafahantsika mandefa ny exploitentsika. Io zany mandeha amin'le énumération zany le scanning zany de avy eo manao exploitation avy eo. De misy karazany roa izy le izy arakaraka le degré of intrusiveness. Hoe tena raha ohatra hoe passive izy without directly interacting tsy miresaka direct zany, fa ohatra hoe manao capture na paquet amina Wireshark zany de mi-analyser hoe ohatry ny ahoana zany ny OS version ny sy ny tariny. Fa raha actif indray izy de the active scan involves sending packet zany hoe mandefa zavatra any amin'le machine le ho attaquena mihitsy zany. To specific set rather than passively, fa tsy hoe collecter passivement fotsiny zany. De io koa ahitana information maromaro izy zany de this target can be a single endpoint or network endpoint. Afaka hoe réseau ray manontolo mihitsy zany le scanena, afaka hoe machine ray. Technique de scanning misy reto network de port de vulnérabilité. Zany hoe afaka le réseau mihitsy zany fitambarana machine maromaro zany no scanentsika ahafahantsika mahita an'le map zany le carte an'le réseau mihitsy for example ozy izy ny misy computer anankiray ao anatina réseau misy Apache version efa taloha de ahafahana ny attaqueur mandefa exploit contre an'izay Apache serveur ao amin'le réseau zay. Ny port scanning indray de machine tsirairay avy jerena ny portny hoe iza avy ny port misokatra, ny port midy ny filtré. Iny zany arakaraka le misy moa karazana scanning na port le hoe ohatra hoe scanning SYNSCAN
Xmasy, de arakaraka reny ahafantarana hoe ohatran'ny ahoana zany a le paquet alefanao any am'le port a de ahafantaranao hoe mivoha ve le izy. Ndraindray rehefa tsy mamaly mihitsy izy a, zay vao hoe mivoha zany na hoe filtré ohatra, fa ndraindray a rehefa mamaly izy a de amin'igny mamaly igny mihitsy ary izy no hoe close. Misy ao anatin'le vidéo Nmap Nmap-ntsika ao amin'ny groupe premium manazava tsara an'izay. De ny scanner na vulnérabilité, rehefa avy manao scan na réseau port a de afaka mi-scanner vulnérabilité indray tsika. Igny afaka mampiasa outil automatique gratuit na payant manao scan zany izy automatique ahitany an'le hoe sao de efa misy vulnérabilité efa fantatra mbola misy ato am'reto machine reto. De eo mampiasa an'le Nessus ty tsika sy ny Acunetix zany reo tena fampiasan'ny pentester mpanao offensif zany. Io misy fampianarana ray manokana mihitsy ato amin'ny Trackme alefako am'le groupe premium rehefa malalaka. Ny scanning tool, inona no outil anaovantsika an'le scan? Network Mapper Nmap, Nikto reo anankiroa reo no resahany ato. Nmap moa zany no tena fampiasa ahafahana mijery hoe inona avy ny port mandeha, ahafahana manao network scanning sy port scanning. Ndraindray koa izy afaka anaovana vulnérabilité scanning koa. De you can access the tool needed by clicking the start. Ohatra hoe ity zao le niresahako hoe TCP SYN scan -ss de ping scan raha manao ping fotsiny izy jerena hoe ilay host hoe active ve le machine. De SN -o raha mila fantatra ny OS mandeha am'le izy raha midetecte service. De -SV ohatra hoe misy port spécifique zao -P de misy koa le -VV ohatra verbose atao mandefa information be da be izy le efa eo am'le mi-scan. De misy koa Nikto Nikto tsy de tena fampiasako loatra fa afaka ahitana sous-domaine, serveur efa outdated, message na debug amina site web. Manao Nikto fotsiny zany ianao de -host de le IP an'le host ho jerenao. De ohatr'izao mivoaka ao target hostname, target port ity le izy de misy an'ny apache ozy izy ao am'le izy. De serveur link, allowed method option get no CGI directories found. De le elf recon macrade zany mandefa Nmap. De Nikto tool against QS server to find the list of open port and vulnerability. Mahita izy fa misy samba mandeha ao. Hacker gain access to the system through loosely protect samba share folder. Zany hoe misy rehefa nanao Nmap ozy izy le macrade de mahita listana port misokatra. Mahita koa izy misy samba mandeha, le samba zany resaka protocole na resaka ohatran'ny hoe stockage ahafahanao mi-accéder amina fizarana fichier sy ohatr'izany zany
efa nampisehoako ny exploitation an'iny eo am'le groupe premium a, de matetiky iny a mal protégé ohatra de afaka hidirana. He knows that the bandieti apt got a few list of admin username and password for QA Santagist usine nosiny technique. Fantatritsika zany a fa satria tsika miezaka mireproduire an'le nataon'le attaquant namotika an'le site zany, de ty bandit ty apt ty de hitantsika izy hoe nanao an'le usine technique izy de nahita an'le username sy password DB password sy ohatr'izany reny a, de nahazo an'le izy koa izy tato, de jerentsika raha afaka miditra. Let's connect to the Samba server using the credential we found through the source code. Type the following command in the bar, use the username and password. Eto zany a, rehefa hiditra am'le smp a, efa fantatsika toa de smp a 2 point tiré a, de 10 10 239 12 a, izy teo 10 10 239 12, de tafiditra ato a, misy antony le share afaka mifampizara zavatra, print ohatra hita tato amin'ny admin a, de anonymous afaka miconnecter en tant qu'anonyme na hoe user mihitsy, de user le hitako tary zao a le hoe Ubuntu ozy izy a, de le password a le Santa Santa 2022 connect, de tafiditra ato zany. What is the name of the HTTP server running on the remote host? Manao nmap tsika, de inona ozy izy a le serveur mandeha ao, de mitady an'le version an'le izy zany tsika SV a, de 10.10.239.12, de matetika ny nmap a arakaraka le ataonao a, rehefa miscanne ohatr'izao izy to de le port a le mahazatra, le 1000 port mahazatra ny scaneny a, fa raha tena hoe port rehetra de mila azinao a tiré p a tiré, de hitantsika eo zany a le HTTP a, de apache HTTPD ozy izy a ny ampiasainy ao a 2.4.29. What is the name of the service running on port 22 SSH, de inona zany le service mandeha ao a SSH iny a, de le QS serveur moa ijerentsika io a, de rehefa tafiditra tao anatin'le Samba tsika nampiasa an'le username sy domaine sy password a, de hitantsika ity le flag a, flag ty a, de what is the password for the username Santa HR, ny ressources humaines ao am'le anina zany a, hitantsika eto daholo reto a. Santa HR 25 a, user list Santa 101, hitantsika zany a ny password an zareo a, normal zany a raha tratra ry zareo,
De avy amin'iny no mitentsika hoe le code source anareo le amin'ny OSINT aza ampiseho ny SMBA atao ouvert mot de passe atao ohatr'izao asiana fichier texte ohatr'izao et cetera. Ahafahantsika manatsara an'le système zany le fomba ahafahantsika mahita mihitsy ohatry ny ahoana ny idirany tao anatin'le système nanaovantsika an'le offensive. Zay aloha ny jour 4.